Merina ny fiarabanantsika eto tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-ny Soasy Adiano no mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny io ity fampianarana alarana fahaenina ambin'ny folo ireny fampianarantsika izay hoe iza tokoa ny tena marina ilay anaran'ilay Andriamanitra iray Yahva sa Yaho satria tena be dia be mihitsy ny manindry an'izany Yaho izany foana dia ahoana moa no mahatonga an'ilay olona nanao an'izay hoe Yaho izay. Inona tonga an'izay? Ny Yahva moa efa hitantsika tsara ilay Yahva zany. Fa mariko aloha fa izay olona niaraka amin'ny Yahva rery ihany no afaka amin'ny fahotana dia niaraka amin'ny Yahosoa. Fa izay ny olona niaraka tamin'izany Yaho zany na Yahova zany tsy afaka amin'ny fahotana mihitsy ireo na oviana. Fampanota foana ireo. Ary hitantsika ny aratsiana nataon'ny olona ao anatin'izany sehatra zany. Tovy takan'ny hoe ilay ao amin'ny tontolon'ilay Jesosy ihany samy manao ratsy daholo. Izay ny tsy itovizany amin'ny Yahva mihitsy. Satria izany Yahva zany izay miaraka aminy tena afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony ary izay ny fanapolofona tsy azo resena mihitsy ary tsy azo toerina mihitsy fa tena afaka amin'ny fahotana izay miaraka amin'ny Yahosoa sy tada Yahva. Ka ny mamarina ny Yahva dia noho ny amin'ny fisiany Yahosoa niaraka taminy ny zanany ary io ilay niatona teo amin'ny ato fijaliana dia afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany zavatra rehetra zany satria na ny fanahy masina avy any amin'ny dada Yahva no niainga ary hitantsika fa afaka amin'ny fahotana rava ny devoly ny dikan'izay. Ilay devoly izay nampaniotany olona nanomboka tany amin'ny andron'ny ady masaiva na Adama sy Eva maty rava rehefa tonga Yahosoa izay ny rany dada Yahva. Noho izany ny fisiany fanafana ny olona afaka amin'ny fahotana no fanaporofona fa marina ilay anarana hoe Yahva na hoe Yahva ary marina ilay anarana hoe Yahosoa satria tena afaka amin'ny fahotana ny olona. Afaka amin'ny fahotana ny olona. Dia miraso antsika etra moa tahina Yahosoa hiaraka amin'ny dada Yahva sy Yahosoa manakariva zany tsika. Andao aloha tsika hijery hoe ahoana moa zany no mamarina teteny ity? Dia misy teny manambara fa ny teny hoe W dia lazaina hoe fa O na hoe V. Satria mantsy ilay misy miteny hoe IHWH dia IHVH ozy ny sasany zany. Andao jerevantsika amin'izay indray mijery indray tsika ao anatin'ny tableau indray no jerevantsika anazy. Manao ahoana ny tableau-ntsika ato? Tsy maintsy izay foana mantsy jerevantsika ny fahamarinana hoe marina ve sa tsy marina? Akaiza moa ilay tableau zany? Izy ity. Jerevantsika indray izy aventsika zany ilay tetragramme. Iode dia vava eto amin'ity vava ity misy manao W ihany koa ho jerevantsika ihany izy dia ny he. Dia misy miteny fa amin'ny Hebreo tranainy dia W ny eo. Ary misy miteny kosany fa V ny eo. Izay aloha zany ny voalohany izay hoe ity hoy zany misy manao an'ity dia ho azavaiko mihitsy ilay izy hoe maninona no manao an'izao ary maninona indray izy rehefa V. Dia misy miteny hoe tsy misy letra V hoy ny amin'ny jiosy fa ity W ity hoy ny noto hoe O famaky an'io. Dia ho azavaintsika daholo indray hoy ity O ny famaky an'ity na hoe U. Jerevantsika daholo ny fahamarinana an'izay rehetra izay hoe tena mitombina daholo ve zany hoe tsy misy ny letra V ça n'existe pas. Dia jerevantsika amin'izay fotoana izay. Dia tsika tsy andeha lavitra be mihitsy nefa tsy misy zavatra malaky ohatra ny Wikipédia. Ny Wikipédia no jerevantsika dia avy eo hijery letra ho asehoko anareo daholo amin'izay hoe tena letra famakiana io tena V mihitsy io raha na W eo apetaka anao na V apetaka anao dia V foana famaky an'io. Ary azavaina aminao mahatonga anazy ato hoe V. Izay no jerevantsika androany zany ho antsika eto an-tokantrano ary tena
mahafinaritra be ny anarantsika nyzany sary zany. Dao antsika aloha amaky ideveny atsika ty sary ty fa amakytsika fanazavana kely eo anatin'ny soratra masina ty amiko tya zay fety amiko ty moa mazava ho azy zany de hojevantsika kely a tsy soratra masina moa zany fa misy teny hojevantsika kely a de zay ny tiako tenenina. Ao anatin'ny Wikipédia io a de hitantsika io zany ny hébreu, misy mantsy ny atao hoe hébreu ancien de hébreu ina koa izy io, hébreu ancien de hébreu moderne. De hojerevantsika daholo ny tena fipetraka ny atao ina moa ny atao hoe oviana moa zany hébreu ancien zany no mipetraka de oviana koa ny hébreu moderne mipetraka. Da aloha mbola jerena tsika fa mbola misy anakio hojerevantsika taloha ato a te izy ty zao. Ity zany a de avy amin'ny wikipedia.org hitantsika rimbondry raha mba azo asona kely io titry io de asona jevana le hoe wikipedia.org rimbony ry ao anatin'ny wikipedia tsy anyjevanareo hoe azo asona ve le titra asona kely le titra ngamba jevana le hoe wikipedia.org kely zany a mba ho hitan'ny olona mihitsy izy any amin'ny wikipedia nareo no mijery io a. Ao amin'ny wikipedia nareo no mijery a de alphabet hébreu de misy ohatra am'izay ambany caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Hébreu ancien mihitsy zany ty resana ty a hébreu tany aloha zany zany hoe de ny caractère utilisé a ary ny fomba famakiny zareo anazy tam'izany fotoana zany a hitantsika eto a de zao le izy zany reto a le caractère tsy hita tao anatin'ny hébreu ancien araka ny voalazan'ny wikipedia. Marika moa fa ny wikipedia de zahata instance internationale ivondronan'ireo manam-pahaizana amin'ny fandiniana sy maro samihafa de ireo zany no navoaka anjareo teo a de zao famakina anazy a le vava zany jevantsika anazy le ve de le vava zany de io voalaza io a vava ny fiantsonan'io a ary veny ny etombon'le vavanjareo zany io itarantsika mihita io zany ty io ve io a de misaotra hoe vava zany a raha tsy hita aloha ngamba alaiko sary kely a ny sary ny mampalaky azy foana mantsy a de mazava zany fa tena vava ny resany eto nefa tsika miadana mihitsy nyty satria international no miaraka miditra am'ty resaky ty a de aleotsika zany araka hijery anazy eto koa am'zay hoe inona marina tena dikan'io a inona marina tena fiantsonan'io a fa rahantsika mihita zany fa vava zany izy ty a ataotsika menamena vava v a de a de petit v zao zany le izy zao ka rehefa metan'io zany tsika de hoe hitatsika eto zany fa tena vava ny fiantsonan'io a fa tsy ho aho zany fa vava ny fiantsonana azy zay mantsy le nivinle fiteny hoe wao le waw de ozy hoe wao de mahagaga ihany olo izy fa nefany raha w sy ny azy zany a va ny fiantsonana zany ny tena izy a vava naizanaiza resany de vava le izy zany de iverentsika am'izay le teny teo zany a no ampitsika ao anatin'ny tohiny izy io zany de typa abjad ozy ry zareo a utilisé comme alphabet zany hoe ny karazany io zany dia alphabet jiosy a sy ny karazany zany epokan'izy io a de tany amy taona moins 200 any vers moins 200 avant Yahosoa io izy io zany le izy eo vers moins 200 zany avant Yahosoa zay a de ny systèmen'izy io photo-cananien, phénicien, araméen de ny hébreu mbola jery araméen tsika avy eo hoe ahoana ny famakina eo miteny araméanina satria ahitanantsika ny araméanina koa ao a de zao ndray tsika entina atao ambany ato a satria misy écriture hébreu ndray jevantsika io zany le vava zao le io a vava le wao vava ditro le vava ty vavakin'zareo hoe vava va hébreu tsy anainy misy nanao an'izay a fa tsy hébreu vaovao e njerevantsika eto a de mbola jery koa tsika karazany hafa ato ambany ao amin'ny alphabet consonantique de eto am'izay tsika niditra ao anatin'ny alphabet zany ty zao le vava ty a
io vava ohatsy izy a na vava mihitsy zany hoe le oao zany tsy oao zao fa tena vava ny famaky anazy de io vava io zany a tany amy taona moins 220 eo soa de ve mihitsy ny fiantsoana anazy io ve de verentsika arahantsika ry cadre iny a atao ambony ato a phonème zany hoe phonétique zany le izy a ny fon zany ny phonème zany hoe ny fomba fiantsoana anazy zany de zay zany fiantsoana anazy a ve ny fiantsonan'izy io mazava be io aleo zany tsindriko tsara ataotsika anina indray aloha ve ny fiantsonan'io izy tany amin'ny taona moins 200 tsy hebreo vaovao zany izy fa tsy hebreo moderna fa tena hebreo tranainy zay io izy io a io hitalomasotsika io hoe ve ny fiantsona anazy aloha dikako kely io de avery sokafana am'izay a hitanareo tsara io a zany tsy miaka tsy mety misekoa izy zany zao io le ve a de io le vavy io a de averiko am'izay le nakaiky teo nondro anazy aloha aleo ty iveriny eto io izy io zany de ty le vavy ty a phonétique v dia vava o vavy amy teny vao zany a hoe vavy zany hoe ve mihitsy izy zany io a hatram'izay fa tsy zatrana hoe taty amin'ny hebreo moderna zany fa hebreo tany amy taona moins 200 mihitsy no teny hoe ve ny famaky an'io zany hoe ny fiantsona le IHWH na IHVH a de tena vava mihitsy ny fiantsona anazy a ve dikan'izay a iava zay a mahita tsara ataotsika zao tao anatin'ny Wikipédia tena mahitsy be mihitsy ary zany hebreo moderna zany kosany a de voalaza ato indray ny aiza moa izy teo tsy tanaleny teo tery mikariko ndray zany tsika aloha ny hebreo moderna indray a parske aloha fa mitena hoe rehefa tafiditra le izy raha mbola sy tafiditra le izy de tsy miditsy nareo hebreo moderna indray a aiza moa izy teo e ato ihany tsika misy nakaiky indray jerevantsika indray a somary mienokely satria tena mijery mihitsy ny histoire an'izy mba fatareo mihitsy ny hoe ny hebreo moderna zany eka misy fotoana nidirany zany koa fa tsy hoe koa de tentenena fatany hoe hebreo moderna io na hebreo train ancien fa misy antony nety hoe hebreo moderna lao tsika hijery ny fomba fizotran'le hebreo a ny hebreo misy naika zany a mbola wikipédia ny ty a wikipédia ny titre am'ty ampititsika ery am'izay ny hebreo misy naika de tany amy taona 6e siècle tany hoany tamy premier siècle tany amy 6e siècle à peu près à la période du Talmud zany tany amin'ny premier siècle ka hatramin'ny 5e siècle zany hoe tany amy taona moins 400 tany hoany zany izy io ny tena nanomboka zay no nanomboan'ity resaka misy naika ty de taorianan'izay de ny hebreo médiéval zay le médiéval ndray zany hebreo médiéval tany amin'ny 10e siècle zany hoe tany amy taona plus 900 tany hoany zany a de natana ny diaspora juif zany a tam'izany fotoana zany ao anatin'ny wikipédia teo ny jerevanareo an'izay a de tany amy taona 900 tany hoany a jusqu'à hatrany amin'ny taona 20e siècle 1900 zany 1900 tany hoany de aveo ndray vao nisy ny hebreo moderna io ty ny hebreo moderne io ambany io tatsika am'izay a au renaissance ou reconstruction de la langue dia article détaillé hebreo moderne izy io de tany amy 20e siècle une renaissance moderne sous l'impulsion d'Elzer Ben Yehuda tany amy taona 1858 tany zany nanomboka indray io a sy ny taona 1922
izany hoe le hébreu moderna zany tsy mifandray amizatra ny ampianariko teo mihitsy, satria ny hébreu moderna dia tany amin'ny taona 1858 tany no nanomboka nandeha ka hatramin'ny 1922 io hitantsika io hébreu moderna zao ny titre-mboleria de 1858 à 1922 satria misy miteny hoe lay lettre v dia any hébreu moderne, marina fa teny hébreu moderne mihitsy miteny an'io, fa ny lettre v mihitsy ny de ny hébreu ancien mihitsy no miteny an'io de nasehontsika teo hoe ve ny fanonan'io araka ny Wikipédia. Ka na iteny vava nareo hoe WAV na iteny vava tsotsonareo dia ve foana ny famakinan'io, zay le izay. Ka ndo ndray tsika riditra indray amin'ny fanazavana anankiray indray ty moa tsy de lavatsika manao antetsaka ty fa vetivetika any hiditra indray tsika amin'ny fanazavana anankiray ato amin'ny lettre hébreu moderne indray no jerevantsika, tsy ny ina moa le hoe ao amin'ny araméanina zany. Ity zao ny teny araméanina, avoakantsika io ny teny araméanina io. Ity zao ny vava ty. Io izy io tena vava no mipetaka eo fa tsy haiko ny AWAV zany fa tena vava mihitsy ny raha vao miteny vava tsika ka VAV no misoratra eo de ve ny dikan'izay ny anaran'izy io fa tsy haiko ny ho zany io, tsisy an'izany mihitsy. Ino alphabet hébreu tany amin'ny taona moins 1500 io avant NE, araméen temps moins 1500 io de netatsika mihitsy ny hoe tena vava ny fiantsoany zareo an'io fa tsy haiko ny zany W zany na hoe o satria misy manao le o mantsy zay na vile yao io le novain'zareo o le vava de tsy afaka mifahotany ianao re zay aloha ny teatra misy fa tsy misy an'izany hoe vava de W de égale o fa v foana famakinan'io, zay no mahava azy ary zay miantso iava afaka mifahotana fa zay niantso iao tsisy afaka mifahotana fa nandeha ny amin'ny lalana tsy fandeha. Nanota miteniteny foana ny tandrana dity folo zany dao zay niteniteny foana rehetra mikasika an'io anaran'io nefa de izy ihany mahita ry amin'ny boky ary hoe rava ny dity folo magaga ihany ange le olona zay zany hitantsika araméanina mihitsy io teny io araméanina tany taona moins 1500 de io izy io vava ny fiantsoana azy io hoe amin'ny terme hoe v zany le hitantsika tamin'ny Wikipédia teo ihany. Ndray tsika zany jery hafa indray araky ny zatra efa jerevantsika ato foana zany alphabet araméen impérial ty ndray misy anankiray ty izy zao ny alphabet impérial araméen impérial zany de hitantsika eo ato ambony moa zany de ty ny hébreu carré hébreu archaïque eo ambony io le tany aloha tany koa ny dikan'izay zany raha tsy hita tsara moko izy fa le raha manijery hafa mihitsy de nytiako tenena amty mantsy hoe hitanareo le terme vava ve ny fanoratana anazy ty ambany ty zay tiako avoaka aminareo io le izy io vava na ny hébreu carré na ny hébreu archaïque na ny ino moa araméen impérial de miara-mamaky fa ve ny fiantsonan'io io raha tsika mahita vava be asonakeo ngany le WhatsApp eo zafady raiky izy mahita any an'io sonakeo le WhatsApp de io nareo fa vava ve ny fiantsonana azy ty hitantsika mazavaza vandravandra be ty mihitsy ny hoe io vava le vava io zany ve de hitantsika mihitsy ny fa na hébreu carré efa nisany traneny any izay na hébreu archaïque de io ihany izy io miaraka amin'ny araméanina nampiarany amin'ny teny araméanina zany de nilaza mihitsy mazava mihitsy fa ny lettre vava de natsona hoe v fiantsonana azy io faharoa zany zay nahitanareo anazy tsara zay de ndondray tsika jery zavatra fa raha mbola misy tokony resahana de teo ihany moa zany ny hitatsika teo iny azo hoe jery hafa ndray tsika raha ohatra ny ka mbola misy tokony ho jerevana
ty le teo zany, ty le teo fa somary diso le teo ny teny voalohany tamin'iny zany phénicien, satria avy amin'ny teny phénicien ny teny hébreu mifanakaiky be ry zareo, de avy amin'ny phénicien koa misy nifandray amin'ny greka koa le izy zay le teny greka zany reny phrase apetrany reny, de ao ny araméen koa rehefa avy eo ny araméen impérial ou paléo judaïque zany efa tany aloha be tany zany, de ao indray ny hébreu carré archaïque, io zany hoe deux formes nomeny de ny farany hébreu carré moderne, any hoe samy manana ny plasiny zany io zavatra eo samy manana fomba, zany hoe fa ny ray efa ela be tany de ny ara mametraka dao zany rehetrarehetra ty ambany ty am'izay io izy io fa ny lettre vavy ore azo averiko tsara, io ny lettre vavy tam'izay nytenentsika teo iny de tena ve mihitsy ny fiantsolana azy io hitatsika io, zay ny tiako aseho teo hoe tsy namorona mihitsy ny taminareo zany fa tena ny marina mihitsy ny izy moa zany makely ty zay tsy mety manda be le izy tsy haiko ena ninona nga io io fotsiny izy zany hitatsika mivandravandra be hoe le he zany ambany io mentsomentsy be io de io tsy fa le vava zany zay antsona vava izy io de hitatsika tsara mihitsy hoe fa veny famaky an'io na tany amin'ny araméanina natao amin'ny hébreu carré de miara-mamoaka mihitsy ny favava le soratra zany, ka zany zany no tenako amitsika hoe tena vavy an'io ary ny wikipédia mihitsy ny ara no nyteny an'izay hoe vava ny fiantsoana an'io fa tsy misy akoatran'izay, de ndazy hoe jerikera mbola misy hafandray mahita tsara iny ngamba rehetrarehetra de ndreo tsika jerindray de mbola misy hafandray iny moa tsisy anarana ty raha vao tsisy anarana de tsy de meko atsika satria fa be de be mihitsy ny ato rehefa misy anarana ty zao ny ve de ngamany efa ampy kosan'izay aletsika ho ato ty koa mbola misy hafa ty somary mikaroka foana hoe aiza ny misy vava ho hitatsika ty ndray zao misy anankiray ty atsika ampidirina am'izay teknisianina ty ndray zao mivava zao hébreu alphabet 4 zany ty moa zany efa presque moderne ihany fa tsy mampanina fa avoakatsika fa ny lettre vava de tena ve mihitsiny izy io hitatsika mivandravandra be amin'ny sary mihitsiny hoe vava égale ve mifanoratana anazy zany zay, ary ao anatin'ny bible mihitsy hoe Israel bible ty ao anatin'ny bible ny Israel mihitsy ny tanany io fa tsy zako ny namorona an'io any moa zany na mamorona koa na tsy mamorona ny marina tsy metsy marina efa nanometsika ny tany amin'ny taona moins 200 de nanometsika any am'izao vaninany zao fa voatazona foana ny lettre vava égale ve io zany ny terme hoe yava ny marina fa raha vao terme yahoo zany tsy marina za satria namadika an'le vehivavy izy nataony hoe yahoo de lasa w zany teo de lasa hoe ho azavaiko amitsika ena tonga an'izay rehefa aveo fa nanazava tamitsika hoe ny teny rehetrarehetra hitatsika teto de manambara daholo fa le terme hoe w zany na ve de tsy veny tsy ony nariny fa ve ny anaran'iny tsy niko tsara tsy ony anarany fa ve toka mafa azontsika tsara am'izay le izy de mba tsy hanaonao foana mihitsika na amin'ny lafindray na amy lafindray ka navoan'zareo io zany le teny latine donc avetsika tatika tamin'ny ina moa tamin'ny alphabet phénicien tao am'le teny latine navoan'zareo satria novainy teny latine o le izy de novainy teny latine v le izy de novainy teny latine w le izy ary misy teny latine manovan'io grec koa raha teny izy de zay no navoany zareo donc avakitsika ty hoe tato am'io teny latine ty no navoany zareo tao mifandikana teny hébreu alphabet phénicien ny phénicien mantsy hitatsika teo hoe tao aloloha teo so mantsy reo miteny hoe vajerevike ny alphabet phénicien hita daholo zany alphabet phénicien io zao de ao amin'ny alphabet phénicien zany de hitantsika mihitsy ny hoe ka phénicien zay moa tsy hébreu mariko fa tsy hébreu de manoratra ny grec izy na u ty zany mariko ny fa tsy teny hébreu na raha tsika fa
tsy teny fenisiana no raha tsika fa teny hebreo tranainy ka ny teny fenisiana manao an'ity vava ty hoe u na y zay naovan'zareo anazy u tena u mihitsy ny u de ato amin'ny teny latina am'izay ny misy an'le hoe sady misy f io a misy u io a misy v io a ny misy w io ny misy y io zay zany le zay de lasa miovaovy ao le teny a de mifangaro amy teny latina ny afarany de lasa u lasa v w y misy f koa miara ka ireny nefa ny hoe teny finisianina le izy ka mety tsy doka ny teny finisianina le olona de navadiny teny finisianina u le izy teny izy fa tsika tsy mamaky teny finisianina fa ny teny finisianina mifandraindray amy teny hebreo fotsiny fa tsy midika hoe egalina teny hebreo fa rehefa nyjerevantsika ny teny hebreo zehitra na vokatsika teo zany a na ny teny arameanina ny arameanina ny teny akaiky satria i abrahama eka arameanina ke tsika hijeren'zay teny zay tokoa e somary jerikina zay arameanina zay tsika tokony hitato ihany aloha zay aloha karoa kely misy ny hoe somary jerikina zay teny zay tsika aloha raha miexiste ndray ato aloha tokony misy an'izay ato a satria na zany abrahama zany ke tena tsy hitako mihitsy le teny fa nefa ny de makariko an'izay any taloha fa zareo arameanina zany ny tena nanakaiky ny teny hebreo zay ny tiako tenenina zany azainy tena tsy hitako mihitsy moa le izy zao hoe aiza marina le izy tena tsy hita mihitsy ny izy fa nisy fotoana nahitana an'izay mihitsiny a de otritsika le teny zany tena marina hoe na ny teny rehetra rehetra eto ara de manazava be am'izay ny dika teny maro samihafa zany fa le io zao le arameanina hitantsika ty ampidiro kely hoe tena vava ny famakinan'io le andesantsika teo a io izy io a vava ny famakinan'io zay ara vao vava zany a de ve ny famakinana zany amin'ny hebreo io zay ny apetrako amitsika zany zany hoe jery hafa raha mbola mahita hafa ndray satria ohatra misy hafa maromaro mbola nijerevako zany raha ohatra ka mbola atona tsy atsony ndazoko re jerevantsika Deutéronomia sodrimao ihany 26:5 Deutéronomia 26:5 Deutéronomia 26:5 Deutéronomia 26 andeny fahatiny ty sirianina ty de hiteny anatreny avandriamanitra hoe ianao ka anao hoe sirianina mpanjenjena ny raiko ka nidina tany Egypta izy de nyvahiny tany amba tany mba amin'ny olombitsy ary tany izy no tonga fina lehibe sy mahery sady maro izy ka nidikan'le sirianina moa arameanina dikan'le sirianina zany leko hoe sokafako manontolo ty raha ohatra ka mivoky ery izy ohatrany tsisy sirianina de arameanina dikan'izay leko hoe jerevantsika eo amin'ny atao amin'ny baiboly ato hoe arameanina sirianina Deutéronomia firy misy toeraka izy 26 fi 26:5 de ary ambandiny misy an'izay teny zay hoe arameanina io zao hoe ry ambany ary hoe arameanina misy petitain le hebreo de hoe arameanina ery ambany ary afaka mijery teo aloha ny any amin'ny baibolnareo hoe arameanina zany zany hoe sirianina ny sirianina zany de arameanina dikan'izay a ka i abrahama zany de sirianina na hoe arameanina de ila matonga ny hoe mijery an'le teny arameanina tsika de atao amin'ny teny arameanina ny hitantsika fa le letra vava zany a
de tena vava mihitsy ny fiantsoana azy hoe ve ny fiantsoana azy zany. De mazava be raha am'izay nyhevitra zany zany fa tena soratra masina mihitsy no miteny fa ny arameanina de mamonina ny anarana hoe vava amin'ny teny hoe vava zany, ve ave. Zay ny fiantsony anazy fa tsy haiko ny hoe lasa mivadika ho. Ka ny zareo moa zany noho ny am'le satria le tena jeontsika hoe ahoana ny fomba famakina an'le ve zany na W a de ny famakina anazy de tena ny vava de ve mihitsiny. Ka raha misy miteny hoe tsy misy letra v ny hebreo a de olona mpandainga velona mihitsy zany fa misy letra v be ary ndeo raha vetsika vakina tsara hoe misy letra v mihitsy ny hebreo a ho an'zay miteny hoe tsisy letra v zany a de olona mandainga velona zany. Jevatsika le Wikipédia teo raha ohatra ka raha vetsika vakina le Wikipédia de misy letra v mihitsy ny hebreo a ary ancien hébreu mihitsy ny ty hébreu ancien, alphabet hébreu, caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien. Hébreu ancien zany ty a araka ny voalazana izy moa ny hébreu ancien de tena misy mihitsy ny vava io a io fandresantsika io izy io le vava io akaiky ny he io a de akaiky ny zahinina io a de io le vava io de io vava io rehefa midinao ambany am'izay tsika vakina am'izay izy am'teny hébreu a histoire écriture hébreu zany antsy ao paiza mo iziny ato ambany ato iziny de alphabet consonante hoe valeur phonétique zany. De miditra am'izay tsika hoe ny fahamakinan'io ato de mazava be mihitsy ny le vava nomeny tsaratsara ato mihitsy ny vava io le vava hitantsika tary a io le vava de nomeny ato tsara mihitsy ny fahatenany famakinan'io de ve io mivandravandra be ngeza be mihitsy ny ve ny famakinan'io io ka raha misy miteny hoe tsy misy ve zany ny hebreo a aza miteniteny foana ny hebreo tranainy mahana letra ve mihitsy ny izy a ary vava ny fiantsonana azy io hitantsika tatika hatramin'ny voalohany tatika hatreo iny io hoe caractère utilisé pour écrire l'hébreu ancien de ty le hébreu teneniny ty a le consonne de l'alphabet hébreu a ireo daholo ary izy zany a de misy an'io vava io ary ny teneniny mihitsy ny hoe vava ka reo avakina am'izay io vava io ry ambany ary a de ve rahantsika mety mihitsy izay any misy tsara mihitsy ny ve amin'ny baiboly tranainy a fa tsy koa ny le W io vakina hoe o metaiza koa zany namoroanareo an'le o na izy ary hoe W ka ny W zany a tsy ny arameany ange tsy manana teny hoe W zany tsy teny hoe W fa va fotsiny fiteniny vo fa tsy teny izy hoe W fa ny olona arakaraky ny hoe mandika an'io teny io no mahatonga anazy anao W a ohatrany hoe zareo anglisy mandika an'io de ataony hoe W fa raha ohatrany hoe français ny tonga eo de ataony hoe v de zay natonga an'io problème hoe W sa ve le izy noho ny am'le fandikaniny zareo manam-pahaizana nikaroka atany a de nataony W le izy fa rehefa jerevana am'izay nefa ny tena original ary am'y teny hebreu ry a ve ny famaky an'io ary zao zay nanonona iavany no afaka tamin'ny fahotana ary tsy manota intsony fa zay nanonona iaho kosany a nyrotsaka atao anatin'ny fahotana zay le izy de ndao jevantsika am'izay ny afandikana maro samihafa nataony olo hoe avy aty le teny ve zany a za jevantsika kely izy a izy hoe misy alphabet oriento ancien de tatsika an'le hoe hébreu carré koa izy areo samaritanina de ny rabbinika de ny valeur numérique any a de ny i tsy ditako tsara ty maniny hébreu ty de jerevantsika ndray ato a ny ao anatin'ny hébreu carré ny atatsika hoe ny vao ny hoe vava zany nataony zareo hoe vao dia ve ny fanoratana an'io io ngeza be io valeur an'izy zany rehefa soratana zany de ty ambony ty le valeur ambony io a de rehefa soratana izy io a de mamoaka ny hoe v io hitantsika tsara mihitsy ny hoe v ka mazava be zany fa rehefa mijeran'le soratra hebreu tsika de tena mahita mihitsy ny hoe ve ny fanoratana an'io a de ndratsika jery hafa ndray tsika aloha
ty mbola manana maromatsika ny amin'io de leo jerevantsika toly maromaro ato ho jerevantsika rehetrarehetra ny atokantrano any eto ndray zany tsika aloha ty rehefa hitantsika teo tya de tiako efa hitantsika teo tya ety efa hitantsika teo le oay dezandreny sasany ary mbola misy afako any tasika le mbola tsy eoka ty aloha ty ato le izy ty kay le comparaison-ny grika ty vao ny fiantsony anazy vao obsolète ozy izy zany misy fiteny tsy tena mipetraka tsara fa aleoloha tsika hijery hafa indray jery hafa indray tsika satria tena tsy maintsy mijery an'ity mba ahitanareo hoe tena misy fiteny maro mihitsy ny manapirofo an'izany fa tsikony hoe tsy misy teny maro manapirofo an'izany fa tena misy mihitsy manapirofo an'izany fa tsikony hoe tsy voapirofo le izy de le fanapirofony ty mihinanareo ty inde moa zany tsy misy ty fa tsy de misy ty anakaiky aty zany hoe jery anakaiky mbola misy afako hoany satria hoe manina hoe inona zany mahatonga anao mitazona ty be ty satria hitako le iziko de mijery aho hoe ty daholo misy antony de jerevantsika le izy zany hoe tsika jery anakiray indray zany hoe mijery an'le lettre foana zany tsika hoe lettre fanamporofona hoe tena misy mihitsy zany le fifanonona hoe vava ve zany de zay io meko atsika io zany am'izay tenin'olona be deabe mihitsy efa nanome moa zany teo hatrany amy wikipédia ny meko anareo de nazy tsika moa jery hafa indray fa mbola misy hafa fa tsy hitako ny naleny tato nga izy iny tsy ato mihitsy ny izy fa nakaiza nga iny anakiray iny nazy indray hoe da tsy hita mihitsy nalena izy azoko aloha manana faritana kely tsika ty manapirofo mantsy za io de zay no mahatonga atsika hoe aletsika jery anakiray aloha fa tena tsisy tsy jerevako ohatrany tsisy izy daholo fa ohatran'le fanoteneniko teo ihany efa tena misy hafa mihitsy ny ihany de o jerevantsika kely ihany le zany sao de ato de ato tsy ato koa le izy aizandray zany tsika ato ve ozinareo hoe elabe zany izy manao an'izany fa za mampianatra amazy de tena mandresy lahatra mba tsy hanaonao foana tsononareo hoe tena nisy le zavatra nytenen'ny ambassadeur any Soaziadia de mba tsy mirorosaina tsony ny dikan'izay fa tena mipetraka tsara ao am'le teny zay nampianarina satria zay le mahasoa anareo hoe dazono ny teny nampianarina zany dazono ny teny nampianarina satria tena nampianatra anareo mihitsy ny hoe tena ve ny fanonona an'io fa tsy misy akoatran'izay zany somary kely ijery kely vetivetika mihitsika hoe manana faritana kely fa de mba hitaka ato ihany le izy hoe tena marina tena tsy hitako mihitsy aloha le izy zay ny fahamarina ny ala tato le izy misy anakaiky zay mantsy tiako omenanareo fa ny ala tato mihitsy le izy de ndraso nge jerevako kely hoe manana faritana kely aro fa jerevako vetivetika so de hitako ihany le izy miandry kely nareo fa mbola vao tsy lasa lavitra ny fotoanatsika somary jery kely zahatra mihitsy mantsy satria tiako aseho anareo mihitsy le izy hoe tia le izy de misy anareo de mba mahafantatra mihitsy hoe tena
misy le teny nampianariny ambazotravan'ny sasiaty zay. De ty le izy io zany le alphabet hébreu miaraka amin'le fanovana taty orina osiko anareo am'izay de ity izy ty hoitako ihany le izy zany dia ty le izy tia afaka ampidirina am'izay le izy ty zao le vava io vava io zany veny fiantsonan'io fa ny olona nanovana azy osy o taty orina vo nisy nanao an'le osy zay ny marina amin'izy zany fa tsy ny tany aloha nanao an'io zay satria tatsika natany amin'ny alphabet aramiana aza tena vava amin'ny fiantsonan'izy io fa noho ny amin'le zava-misy tamin'le fanamboamboarana am'izay de lasa nivadika o le izy nivadika o le izy zay le izy zay ka ho aza vaika eto am'izay no mahatonga an'izy nataon'ny sasany hoe noho ny amin'le transformation natonga an'izy zany zay anao sary am'izay za zay avo anao sary rehefa hitatsika daholo zay sarotra zay de anao sary am'izay za hoe ity no natonga an'io ity no natonga an'io safatindrindra raha maty le retour nja tsy hitako le sary ty zao le iode zaotsika le rafa ty zao le iode ity zao le vava he ity zao le vava ity le he ka ity vava ty zany zay am'izay vo anazava hoe misy fanovanana ohatran'izao izy io ny original tamin'io ve vitako mangamanga le original zany ny original ve tiana original de taorinany original io rehefa novaina indray ty zavatra ty natao an'izao de nasiana teboka eto ambony de ino lasa o ino lasa o zany io fa tsy efa tsy izy io ty no lasa o ty anefa transformation de rehefa ty ndray natao ohatran'izao indray ny teboka misy teboka ohatran'izao hoe tompivony ato amin'ny tezany ato indray de ty ndray no lasa o ty no lasa o ary ny io le atao hoe u na hoe u zany u zao ny tena fipetaky le sary ny tena izy am'le fanovaovan'ny olona niala tamin'ity original ty zany zareo ny tena marina de zay natonga an'izy minakavy-tsisy afaka amin'ny fahotana fa nanaonao foana ino ny original iny ino ny original io ty vava ty ny original am'ty zany io ary zay niantso an'io ve afaka amin'ny fahotana zay namadika an'io o tsisy afaka amin'ny fahotana ary ny magaga ane fafaky io aloha raisitsika soratra fa misy lavatsika n'ity ndray androany de raisina soratra foandreny mba ho tadidy amin'ny manaraka sady hitandreo tsara hoe nampianarany ziady io de jereto indray tsika de fafatsika an'izy de zao izy nge raha ohatra ka nandray an'ity oa tamy voalohany avetsika tsara le sary mba mahagaga ihany ane raha nandray an'ity ode ty izy he ho an'zareo namadika an'io yahoo zany de mba gaga ihany tsika am'ty sary ty hoe atory zareo namaky hoe ity zao tatsika tia iode de ny ato ny soratany hoe hoe naka an'le terme izy zany de tatony izy naka o zany ty izy tato nataony o ty yahoo de najanony hasy ny tato fa antena mperaka manina tsy mba natao aty mba nampidirina tato koa ty ty zay loha sorokity ataoko lavidavitra le hasy sato mahina zany tsy mba nitaritina tato io de nafindra tatoko hoe natao hoe io zany neny zareo aloha yahoo reo sataketo hoe yahoo io zany le yahoo ty ya de o
de misy asa talohana tena tiana fa raha zara vao tsy misy asa io de makaiza zany le asa ny dikan'izay de fantena mipetraka hoe naninona najana iaolo izy najanona treto zany asiko ty maninona n najanony ty tsy nampidirina fa najanona tamin'ity terme iao ty nakaiza le azy tsy nampidirina fa tokony itoy de lasa hoe naninona tokony mba nisy angy atato aveko tsara ia de ady asa de ty zany le o io nyteneny zareo teo a eto le asa maninona zany tato sy nasiana a io le fanontena mipetaka mba hitonga mba hivoaka hoe iao a fa neny zareo moa zany de ty ambony ty neny zareo ty ambony ty a ty iao ty onony azy ty zay fanontena mipetaka amitsika hoe inona ny dikan'io maninona ianao nana hoe ia tato to maninona raha manao hoe iao a ko ato tokony asiana ho angy ato e fanontena mipetaka zay hoe maninona tsy nasiana a satria anao nametraka a tato maninona koa ato ny tsy asianao a tsy haiko nahazo ny mpiaina le tiako tenena hoe raha nametraka ato am'le ia izy a de tokony mametraka ho a koa izy atao amin'ny farany azy de lasa hoe iao a tokony iao any ny antsony fa tsy haiko ny ajanona amin'ny iao raha manoatra iao ny efa izy tsy eo le asa de inona zany le soatra ny dikan'izay hoe nakaiza zany le tetragrame hoe iode he vava he nakaiza zany ty efatra ny lettre io e ary lettre ny jiosy alphabet ny jiosy io ny efatra io nakaiza le lettre iode he vava he nakaiza io fa najanona teo amin'ny ao ka ho an'zay ny antso ao rehetrarehetra nakaiza ty aty ino ny tsy napetraka fa tokony ao a io fa raha napetraka reo tamin'ny ao io a satria nareo miantso ia ato a de tokony ho a koa ny antsonareo farany ato satria nareo nametaka ia y asa ka ty ko a koa ty asivo asa koa io fa tsy misy an'zany atao hoe iao mijanona fotsiny ao zany e tsy misy an'zany hoe araka amin'ny fiteny hebreo tsy misy an'zany zany natao hoe fandrebirebena saina tena izy fandrebirebena saina fa raha ohatrany io ka aony nysoratra eo a de mbola misy lettre ato ka raha janareo iao nefa anio a de io nareo fa tsy afaka ny fahotana e ary raha nataonareo iao a io a de tsy afaka ny fahotana foana nareo e atria ny iao a ihany nateo hoe iahova koa rehefa aveo a zay ngena tonga ny lettre ny voa de lasa tonga hatrany amin'ny iahova ny sasa manao iao sasa manao iahova ny sasa manao mba etretinareo zany e nange jefatsika le ny vinle iao e zao ndray ny vinle iao laitsika sary ndray ty reo fa fatsika fa tsisy ty aleo ihany ho atorony zay rehetra manao ratsy indray jereo nge ty adalanareo ty zany tsy izy daholo zany rehetrarehetra reny a jery hafa ndray tsika fa fatsika indray aloha tya avy aizany na tonga an'io iao io a de efa nampianarika fa averina kely ndray mandeha izy io a de avy amin'ny terme hoe ty zany le vava de he zao de ty zany a nataonjareo hoe le hea ahasa tia de tia ahasa de ty am'izay a nasinjareo an'ty zahatra ke hafahafa ty mihitsy ny nasina ty ny sasa manao an'ty a nasina tepoka ato a de sina a zay ato zany te zay zao no nataon'zareo io zany tsy niova le 4 lettre fa zao no nataon'zareo de ty lasa hoe sady o ty a no misy va io a satria le ve sy ny ato ambany le ohatran'zao kely iny ma tsy any dikan'iny am'zareo any dikan'ity any dikan'io de zay ny misy nytity kely ty de lasa misy o a de lasa va de zay vo asany farany zao ny zao ny vinle iao va hitany amin'ny teny zareo any io a sy ny asiny tepoka ato de sy ty ato zay le iao va zay de anjaratsika am'zay zay mieritreritra hoe jereo moa ty adaladalana ataon'ny olombelona ty e sasandray manao an'zao ty ndray ataon'ny sasany ty de adaladalana rehetrrehetra de avy any ny vinle iao de io le iao koa io zany zao ndray ny adalany sasany vetsika ndray ty mbola adalana anakaiky io ty iode de hea de vava de hea de avy ndray ny sasany avy any asiny teboka menamena indray ato
eto amin'ity hety sy ny teboka menamena de iaho lasa de ato sy ny teboka anankiroa ato a. De le vakeo am'izay tsika iode a vakina am'izay io a de zao ndray le izy zao tia iode ka e moko ny dikan'io 2 point io i a de e le 2 point a ty zany e ty a de ny hasa ihany a de ty midinaty de lasa o a de ty mivadikato de v a de ty mivadikato de a de hasa zao na tonga le Jehova de ny Jehova mivadika Jehova rehefa avy eo. Zao daholo zany ny adalan'ny olombelona rehetra ny fanaovana io anarana io. Ka ireny rehetra reny le tsy mety daholo reny. Ampianariko antsika leo raisina sary indray izy a. Matoka fahazo roa doly am'izay ny sary teo a ho an'ny je rehetra nianatra. De averina kely nga amin'izy teknisana mba hitan'ny olona am'izay tsy rary avy a. Ty zao le Jehova ty a, le Jehova koa de mifarana am'le Yahoo moa le izy zany de nasiana asa fotsiny rehefa avy eo. Ohatran'izao ny fanatona ny Jehova zany teny izy a. Fa tsy hoe le W zany lasa tsy marina mihitsy zany. Fa io mihitsy ny lasa Jehova sy ny Jehova zao sary zao. Satria ny W de tena voakina V mihitsy ny atraizatraiza fa ny olona mody manovanovany hoe zany fa V foana famakinan'io atraizatraiza. Zay zany no ny fanazavana amintsika mikasika ny amin'ny teny de nda misy zatra karoa kely vetivetika indray aloha mba somary mihaino kely daholo tsika zany. Io moa fa voaray izy indra sy diso fa voaray izy io. Io voaray io. Misy zatra jereva kely vetika parentesika indray amintsika rehetra ao tokantrano amara-paranana anazy aloha. Lasika hoe kiariko an'ity vaovaona akaiky ty indray raha hitako ihany le izy fa mijery an'le izy aloha dia tsy kivina malahelo hoe ohatran'ny lasa ahoana zany zavatra zany. De tena mety izy fa aza manao satria mahasoa antsika mihitsy ty zatra ampianariko ty a ho jerevantsika araka ny famarinany a miankina am'le connexion koa ato moa ty le connexion misy tena jerevana teo anaty connexion zatra no karoako zao ho jerevantsika mihitsy ny hoe mba tsy hisy trolo zany no sodokany ino ny fahatsian'ny toetra ny sasany a manimbanareo ho any amin'ny fahaverezana de ampianarina atsika le famarina hoe zao no izy amin'io a de leo mandeha am'izay marina zay tsika zany zay. Ty zao a avy eo amin'ny ino moa avy eo amin'ny Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany tia Keyword Studies Translation Definition minina zany dia ny lettre iode he W zany aloha avetsika amin'ny original aloha izy de tsy hitanareo jery amin'ny baiboly hebreo za baiboly hebreo tranainy ty resatsika ity avoakatsika ato ny amin'ny sisiny hoe izay moa zany neo rehefa avy eo voaka ihany le izy fa jerevantsika izy aloha. Ty zao le 15-3 ty le iode he vava he io izy io a iode de he de vava de he de ovakitsika io zany a amin'ny teny hebreo ina le famaky an'le ve a araka an'ty Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe tena zavatra tena ny fandinina be mihitsiny a de ny famaky an'ty vava teo zareo a va io alaiko sary io antony hoe Jehova ny zareo tam'ty de tsy haintsona Jehova ny ina tsy fantatra tsony zay tia nytenena amin'io fa ny tsika ny makasary ihany de mamoaka an'le ve fotsiny ty tsika tongavana hoe io ara le ve fa hitanareo maso am'izay a fa tsiko hoe zatra ny foronana hoe nataona fa tena ao mihitsiny izy oare io izy io le vava io zao le iode he vava he a de hitatsika fa mifandray amin'ty v ty mihitsy a ary v asa ny farany io izy io ty zao le ve a ataotsika volomparasy le ve izy ty a de ty izy eto zany zao zany hoe ny vava zany ozy ny fianarany letretra zay manampaizina de nylaza mihitsy zareo fa tena ve a ny fiantsonan'io a v ny fiantsonan'io fa tsy ho zany ny fiantsonan'io zay niarana hita tsara zany tsika maso niarany jery maso niarana hita no aloha dikeko keso de tsy hitany naleny a de averiko ihany a
fa tena veny anaran'izy io. Io le iode fasory le iode he vava ia de tena vakiana vava izy io hitantsika mihitsy le hoe Yahova o zao moa le fahadisolona am'le teny reny petrapetrako reny reny le fahadisolona de io le ve io ve ny famakina anazy angambany sitsika marika tsara eto hoe ve ny famakina anazy TVT io zany izy io ve ito izy ito hoe eo ataotsika menamena ve ny famakina anazy fa tsy misy an'izany o zany ka zay zany anjarantsika mieritreritra am'izay mandinika tsara mihitsy ny hoe tsy misy ny teteny foana mihitsy ny teto fa tena ny famakina an'le vava de tena ve ny famakina anazy zay na le hoe W zany hoe v de tena v ny famakina an'iny fa tsy o zany navakitsika tamin'ny tany amin'ny Hebreo tranainy tany amin'ny -200 de tatsika fa v famakina an'iny ko raha sy de vendrina ve ny Hebreo ny tena marina izy ve ny tompony teny de izy ve ny hanaovany io teny odiso ve izy koa aminao izy nke ny tompony teny de izy tompony teny ve mahita fa ve ny famakina io de nao anovany o amietreta tsika zay ka hojevantsika ary ny famakina io tokoa amin'ny teny Hebreo zay aloha zany ny farany efa nraisiko aleotra iraisina sariny mandeha dia no aventure kely ndraytsika mpamaky teny robot mamaky teny robot ndray tsika ty ndray aventure fa de misy teny hoe inona ndray ary ty ataonao ty fa ohatrany mizahatra fa aventure de ama aventure ny aventure zany kilalao anankiray ampietretanareo hoe tena misy nge ny teny mitombona tsara mihitsy ny amin'ny teny Hebreo nge tsika anao anty aloha za aloha amatika an'le clavier atao clavier Hebreo aloha jerevatsika iny zay de ndaotsika ary anoratra am'izay ato anoratsika de amin'ny clavier Hebreo iode ihea de vava ihe anao nge notsika io notsika io atika aloha le izy Yava. zay le izy aleo atao akekika micro eto eo vakiny Yava. vetsika eny am'le Yava. iava zay mihitsy nzay zany hoe io lettre io zany rehefa vakiny iode he vava he de iavana amin'ny robot aza mamay mamaky robot Hebreo mamaky an'io Hebreo mahay mamaky hoe iava eny teknisiana ve izy teo aloha verina tsara atao keketo Yava. Yava. zay ka anjarantsika zany mieritreritra hoe rehefa vakina ny teny Hebreo de tena mazava be mihitsy ny fanoratana iode he vava he atseny tao ke kilalao mba mahay hoe iava ary zareo tikiny-robot raha ve mahay de tsy mitsika hoe tsy mba mieritreritra fa iny moa zany hoe nitika tsy miditra amin'ny robot fa zany resaka robot zany resaka afo zany fa ny tena famarinana njerevantsika hoe io teny io de tena manapofy mihitsy fa tena manambara zany ny sohatra masina fa ny anaran'le dada iava de iava marina iava izy ary anaran'le zanany de tena Yahosoa ary zay miantso an'izany anarana zany de afaka mifahotana fa ny anarana Yahoo de anarana tefitefena fahatany fotsiny teny tsy misy an'izany araka ny teny hoe tsy manana lettre ve ny Hebreo tranainy diso zany hitantsika teo mihitsy ny lettre ve de adala ve ny Hebreo de zareo ndray ve zany mampianarina efa firena hoe lasa o ny ve aminazy ka raha tsy misaina izy tompony teny ndray ve ny ampianarinao hoe ianareo de diso ty teninareo ty fa mba mieritrireta ny tena marina lettre ve mivandravandra be zao ve famaky an'le vava hoe ve de lasa ho avadikinareo o fotsiny zao ve le izy avokatr' zany de tsisy afaka mifahotaninareo ka ny résultat tsy le résultat qui compte tenenina amrehetrarehetra fa ny anarana mahafaka tamin'ny fahotana lasa tsy manao teny tsony olona zany hoe naresy de voly de ny anarana hoe iava tsy Yahosoa reo no naresy de voly ary ny tanjona de maharesy de voly satria reo no mamono ny olona resy ireo tamin'ny alan'ny anarana hoe iava sy Yahosoa zay manatona ny iava nareo iava zany de manatona ny Yahosoa le zanany
dia ho tonga any amin'ny lantinylanty nareo. Mirazo antsika rasa motonga saina miverena amin'ilay tena tompony teny amin'ilay fampianarana tena marina. Izay ny famarihana miverena ao amin'ny Yahosoa, miverena ao amin'ny dada malala Yahava, ho tahiny Yahosoa ny antsika rehetra no hariva afaka aza. Voninahitra anao dada malala Yahava, voninahitra anao mandrakizay. Ny hatsaranao ny amin'izay rehetra mandreny teny ary ny azaovanao amin'izay rehetra miaino an'izao fampianarana zao. Tahio ny fanazavana, tahio ny fampianarana, tahio izay rehetra nomena teto, hitondra soa amin'izay rehetra nandreny teny ingenao dada malala Yahava, ary amindra fo amin'ny tsy fahalalany mba hiverenany makao aminao. Mamaly vavaka, mamaly antso, aoka iseho ny voninahitra ao. Efa naseho ny famarihana fa ny anaranao mihitsy no fandravana an'ilay devoly sy satana sy ny firongony sy ny miaramilany. Ny anaranao Yahava, fanapotehana ny ratsy izany anarana zany, fandravana ny famaiziana rehetrarehetra zany, fanapotehana ny ratsy rehetrarehetra zany anarana izany. Anarana mahery, anarana manavitra olona, anarana mamonjy. Zany na tonga ny anarana hoe Yahosoa, Iah ilay mpamonjy. Ianao zany dada malala Yahava. Voninahitra anao mandrakizay, misaotra ny amin'ny famonjena, fa tena azo ny famonjena noho ny aminareo mianaka be fitiavana. Misaotra Yahosoa, noho ny aminao tonga ianao mba hamonjy, tsy atao verimaina raha anao Yahosoa. Voninahitra ho anao mandrakizay. Da io zao teny rehetra zao, hitondra soa amin'izay miaino Yahosoa, hitondra fahasoavana ao an'izay mandre. Zay ady ahy mangataka aminao, alefaso ny fanahy masina, hiantso ny olona, hampipebaka ny olona, mba hitodika izy ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay dada malala Yahava, amin'ny anarany Yahosoa. Amen. Dia misaotra antsika rehetra niara-ny ainy sy niaraka amin'ny fampianarana hatramin'ny farany, ny ambasadera ny Yahosoa fa niaraka tamintsika ary manonona ny hatsarany Yahosoa mialohan'ny isarana dia samy taina soa ataony amin'ny manaraka indray veloma tomboka.